tokolasy tokovavy manolotra ny araba feno ho anareo rehetra tonga manome voninahitra zao fotoana lehibe zao ny tenako. Anisan'ireo vaindohan-draharaha napetratsika miara-pahamehana ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Izany indrindra ny nahatonga ahy nanatrika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana tany Morondava 2 volana lasy izay. Resy lahatra tanteraka aho fa anisan'ireo antoky ny fandrosoan'ny Madagasikara ny harena voajanahary mampiavaka atsika ka mahasarika ireo mpizahatany maro manerana izao tontolo izao. Andraikitsika arak'izany ny miaro ireo harena voajanahary mba ahafahan'ireo taranaka ho avy mbola hisitraka an'izany. Efa misy ireo dingana vitatsika toy ny fanampina 17 nisan'ireo faritra rovana tao anatin'ny fotoana 10 monja. Raha malala nefa fa mbola maro ireo fanamby miandry antsika manoloana ny fiarovana ny tontolo iainana raha tsy hitanisa fa tsy midoroana sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo karazam-biby sy zava-maniry maro izay tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara tenako. Fotoana zao anovatsika izany tantara izany andeha isika rehetra olo-mpanjakana olo-tsotra ny sehatra tsy miankina ny mpikaroka sy ny mpiaro ny tontolo iainana ifanometanana ka anao izay farahery iarovana sy hikajiana ny tontolo iainana. Tsara marina fa ny fitondram-panjakana dia manome lanja ny ezaka rehetra nataon'ireo olona na vita be ho an'ny fikajiana na fampivoarana ny harena voajanahary sy ny tontolo iainana. Ary izao fotoanan'io izao dia entina nyona izany fankasitrahana izany. Noho izany dia tsy hainy tsy saotra manokana anareo telo ny rahalahy naneo ohatra tsara ho an'ireo tanora malagasy. Noporofinareo fa azo atao ny manolo tena mikaroka ary miasa ho an'ny tombontsoan'ny Madagasikara. Ny raha fahombiazana feno hatrany ho anareo ny tenako. Mitodika aminao manokana aho Profesora Ratsimbazafy Jona. Zava-dehibe loatra miasa fikarohana ataonao tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa ho an'izao tontolo izao. Fitaratra sy filamatra ho an'ny vahoaka malagasy, ny tanora sy ny taranaka rapitso ny ezaka matehidera izay vitanao sy mbola toizanao hatramin'izao. Todika aminareo mirahalahy koa Profesora Steven Goodman sy Dr. Russell Mittermeier. Araka an'ireko dia anisan'ireo nandany ny ankabeazan'ny fahatanorana teto Madagasikara ianareo. Na dia niatrika olana sy fahasarotana maro izy ianareo dia tsy kivy, tsy ny lavolefina satria nino fa mendrika ny hotandrovona sy arovana ny zavaboahary eto amin'ity nosy Madagasikara antsika ity. Mino izahay fa hijanona ohatra tsara ho an'ireo mpikaroka sy ireo mpiaro ny tontolo iainana maneran-tany ianareo. Araraotiko ihany koa izao fotoana izao todiako aminareo mpiara-mombonatoka raha misy ao eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana. Mankasitraka indrindra amin'ny ezaka vitanareo tenako ary mampirisika sy makahery ary manoana anareo hatrany ny fitondram-panjakana. Tokolasy tokovavy andeha isika hanao miezaka rehetra mba tsy andovan'ny taranaka malagasy ny fahantrana sy ny fahasahiranana satria dia mbola mitovy ny famotehana ny ala sy ny zavaboahary eto Madagasikara. Raha tsy androany sy omaly fotsiny ary efa nisidina amin'iny tsy matsinanana iny izay ataontsika hoe mbola faritra, ataontsika hoe mbola feno ala ho an'ny Madagasikara dia efa tsy latsaka ho firy angamba nidory tanety tazanay avy amin'ny avion eny. Zavatra ohatran'izany mila fandraisana andraikitra ho antsika ho ministera ny tontolo iainana manantena anareo mba mametraka drafitra matopaika amin'ny fiarovana n'io ala io, ny drafitra iakompagniantsika ny vahoaka malagasy izay efa zatra mampiasa ny namono charbon rahatsiny amin'ny teny vahiny. Inona ny zavatra tokony ataontsika aingana dia aingana hialana amin'io satria ny fahafantaran'olona nyzany Madagasikara zany dia nosy maitso. Nefa raha mijery avy any ambony ianao
dia tsy nosy maintso mijery Madagasikara fa faritra vitsivitsy isany ahitanao reny rano zay mbola miloko toy ny rano fa ny alehanao rehetra dia efa miloko mena daholo ny rano avy eny ambony eny ny ahitana an'izay. Zay ngamba ny teny farany fa tsy firenena vaozo ny Madagasikara fa mitahin'Andriamanitra manokana ary manana ny asiny izay tokony kolokoloina mba afaka hipetraka ao modely ho an'izao tontolo izao. Oela velona ny Madagasikara, makasitraka tompokolahy, makatenda tompokovavy ho an'ny tanindrazana. Miaraba tompo. Salama e. Saika mba mihevitra kely. Ndao ary. Tsy mampiditra loatra ny Manahoana? Ohatran'ny tsy maheno anao tsara zay? Somary tapaka. Ny hitantsika hoe fizaram-baovao efa nitaterina ihany moa zany hoe ny laviny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana lay fitoriana moa zany nareo kety zay napetraky ny antoko kintana. Ny antoko kintana moa zany dia tarihan'ny ministra teo aloha Taperarandriamanantsoa. Dia ny anivon'ny ACC zany mikasika an'ilay fampiarana ny andinin'ny 2/7 amin'ny lalam-panorenana. Ny amin'ny hoe ny mpikamana anivon'ny anteny miram-pirenena zany hoe solombavam-bahoaka dia tsy afaka mifindra vondrona parlementaire zay fa hoe nisy azy zany mandritra n'ilay fotoam-piasany. Dia io lalàna ny resaka. Dia rehefa miresaka fitoriana ohatran'ireny dia misy hoe ny endriny aloha dia zay vao miditra amin'ny votoatiny zany ny forme dia avy eo ny fond. Raisiny aloha ianao dia ho hitantsika eo ny toy eny. Miaraba tompoko. Allô. Eny ary. Miaraba anareo ataon'ny radio. Miaraba. Azakazaka be marina mila raha fiteny amin'ny resaka hoe tadirika zao hoe ahitira sa itafety. Dia fanontaniana petrako zany zao raha izao zay misy manana état fédéral fa manana les constitutions arofakamo izy rehefa petraka fa manana lalam-panorenana androso amin'izany izy ireo. Efa izy ireo zany dia efa io satria ohatra any volana juillet amin'ny tinao avy fiainana voalohany lalam-panorenana efa misy lalam-panorenana vonona avy eo ary ireo lalam-panorenana ireo efa fatarina ny olona miro mba ahafahany olona misafidy hoe mety aminay mety aminay fa io a tsy foisenana ny olona hoe état fédéré na any satria tokony sanita tena tika ohatra état fédéral natao na tokony sanita tena politika raha ohatra sanitela natao fa zavatra matrena arina fa tsy misy lalam-pianonana teo aloha fa inona no arana tokony atao. Engamba no fomba sotranareo na misy Aye. Ny mitovy amin'izay midika ny leotra zany le hoe ny lalàna dia manome fahefana ny rehetra hitondrany raharaha eo anivon'ny fitsarana. Kanefa ao anatin'izany fitondrana raharaha anivon'ny fitsarana ohatra ny fitsarana avy mampalalana dia efa misy pitipitsony akeo voatondra lalàna hoe iza no afaka manao izany. Ndao aloha raisina ianao ary miaraba tompoko. Eny ary. Manahoana e? Za moa tsy mareso fa tonga dia telo raha mety tiandray. Ndao ary. Le reketina rehefa ampererema teny amin'ny ACC atao amin'ny teny malagasy zao ny valy fitarana sy ny didy fitarana sy ny taratasy fanjakana rehetra atao any amin'ny fanjakana dia lavo ny ACC. Efa antanina zany ano apetraka hoe inona marina zany misy eo an'io ACC io etapizao fanjakana misy zao. Raha tadidy tika satria raha va ampererema daholo ny andro fanjakana rehetrarehetra fa tonga dia izy tonga dia ny taky zany hoe adaloko zavatra ataonareo io dia tonga dia tsy miempotra tamin'ny fanapahan-keviny le filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana izao zany. Ka eo zany hoany nametrahako fantanina hoe inona marina zany misy eo an'io ACC io amin'izao fotoana izao ary misy eo manokana izy zany. Ary tonga ditako hoe mafantatra hoe le fireny lehibe frantsay zany no ambadika io satria inona moraka zany no maharatsy azy zany.
Zay tapa ohatra vary tena bokona fa varana tany mba mangataka vary fitsarana fa tena voambaka mihitsy amin'ny fitsarana io. Inona moa zany tena maharatsy azy zany? No tonga dia sakana hoe tsy azo atao amin'ny teny malagasy vary fitsarana fa tena zany jantsy midika hoe fanagasiana. Tamin'ny andro Njara Valomana nge eo amin'ny hoe natao tamin'ny teny malagasy ny zava-drehetra ny teny malagasy ny teny anglisy ny teny frantsay moa tena ofisialy teto amin'ny tanàna. Fa le frantsay zany ka hoe ao aoriana ihany izy ary tsy maty voalavaka izy dia io zany tena hoe apetraka fanontaniana amin'le ACC amin'izao hoe tena inona marina ny tena misy eo an'ilay filohan'ny ACC ary ny firenena indray maniraka azy dia frantsay. Ianao tsy misy retour ozy le fitenenanao to fa zay mihitsy le izy zany moko le tena mahafinaritra sy mahatsara ny serasera toy itony ao anatin'le izy amin'le hoe mba ifanakalozana ifampizarana vaovao mba ahafantarana ny tsara ho fantatra sy ny sisa ny lalam-panorenana mbola manakely amin'izao fotoana izao io dia lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra tany amin'ny desambra taona 14 zany no nampanakery an'io ary mbola hatramin'izao mbola io no antoka ijoroan'ireo androm-panjakana misy amin'izao fotoana izao ary nanaovan'ny mpitondra ankehitriny fianianana tamin'ny 17 ny volana oktobra taona 2020 tsara tsaivona aloha zany tsika miten'izao zany dia mbola misy lalam-panorenana ary lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra io lalam-panorenana io dia milaza mazava tsara ary amin'ny indinindininy ary amin'ny fahaefatra ka hatramin'ny any io le hoe ny teny malagasy dia teny pirenena zay le izy teny pirenena fa ny teny ifandraisana misy ny atao hoe teny langue officielle zany dia ny teny malagasy ny teny frantsay zay izy zany mahatonga an'lizy hoe tsy maintsy mifaka amin'izay voalazany lalam-panorenana zay izy hoe satria mbola filazany hoe ny langue officielle ny teny ofisialy dia ny teny malagasy ny teny frantsay zay mbola mahatonga an'lizy fa ny teny pirenena dia zay le hoe teny malagasy le langue nationale zany dia eo no mahatonga an'lizy hoe raha ohatra ny lalam-panorenana milaza tsy misy afa-tsy teny malagasy ihany ny teny pirenena ny langue officielle moa zany teny ofisialy dia zay zany mahatonga an'le atso hoe afaka atao tsy maintsy teny malagasy daholo nanaovana ny teny mita didim-panjakana didy pitsarana sy ny sisa fa io mbola misy an'ilay tsy hoe indrokely ny mpandrafitra fa lany ny lalam-panorenana dia zay ny voalaza zao ny teny ofisialy dia teny malagasy sy ny teny frantsay dia eo no mahatonga an'le hoe ko satria misy hoe teny frantsay eo dia tsy azo atao zany no mametry hoe tsy maintsy amin'ny teny malagasy nanaovana le teny mita fa andrindra zany dia iverenana tsy maintsy any aminatin'ny fikaonandoha-pirenena tsy maintsy andinihana sy hoe ny amin'ny ahoana ny atao hoe teny pirenena sy ny amin'ny teny ofisialy ho ampiasaina zany dia tsy maintsy any zany dia efa haritana so dia rehefa tonga indray ny fotoana andaninana io dia hoe zay tsy nalalan'izany na zay manao zao any anatin'ny fikaonandoha-pirenena sy ny andrefetana zay lalam-panorenana ho afy anorenana zany repoblika vaovao na fahadimy na fahafiry na hoe fahaefatra bis sy ny sisa dia any indray zany resaka fa raha mbola io lalam-panorenana mbola misy amin'izao fotoana izao io aloha zany dia zay ny teny ofisialy dia ny teny malagasy sy ny teny frantsay dia mazava ny amin'iny dia mikasika an'izany ihany koa zay no mahatonga an'le hoe ny lalam-panorenana dia milaza mazava ihany koa zay ngeny mahatonga an'le hoe mety nandavana tsy hoe mety fa zay moa zany ny fototsy le izy hoe ny ACC zay nanda tsy azo raisina ny fitoriana nataony atao kitana satria ny lalam-panorenana dia efa milaza mazava ihany koa izy avy no manana fahefana hitondra raharaha eo anivon'ny antenimera ary fitarana momba lalam-panorenana dia moa zany hoe lehibe ny androm-panjakana na ny hoe ny ampaefatra ny mpikambana amin'ireo androm-panjakana zany no mitondra an'izany dia vao hitany atsy amin'ny ACC moa zany zay le hoe ny endriny ny forme hoe manana an'le qualité hitory ve dia rehefa tsy feno le fepetra dia mety tsy miditra akory izy any anatin'izay votoatiny any na mety zava-dehibe ary le votoatiny mitovy amin'izany nahazo ny mbola tsaroana tsara ny fitoriana na andreo keto zay napetraka le solomba vahoaka na rivomamy tamin'ny fotoanandro mety tsy niditra tao amin'ny votoatiny akory izy fa teo amin'ny forme hoe tsy mahafeno ny fepetra amin'le hoe qualité agir zany dia zay rava ny tsena miaraba tompoko salama allo eny ary miaraba plutôt salama io nge hoe manahirana be mihitsy ny any zavatra taky fotsiny dia zao hoe
maina lany zananapandrerana amin'izay endriky fitenena dia zao hoe adika amin'ny teny malagasy fotiny izy fa tsy hoe le mitana azy amin'izay teny frantsay satria manko iny no tena manahirana mihitsy amin'ny sehatra makiny rehetra azy izao manko manahirana teny zao hoe breton efa lasa teny gasy fa tsy teny vazatsony satria izay miresaka rehetra zao tsisy miteny misaotra tony merci tsy fantatro hoe olona otriny ahoana zany miendriky tenenana za efa miteny raha hoe ny anapona ny ty frantsay ty tsy eto amin'ny Madagasikara aloha dia zavatra hafa zany fa ny hoe miendrim-pitantanana amin'ny rehetra amin'ny seham-pitenena hoe amin'ny teny reny io amin'ny teny reny io dia aloha andeha amin'izay ho azony rehetra satria amin'ny mateny reny azy zany dia moramora no azahoany rehetra an'izay zahatalazay kanefa mazanona tsy zany azy io teny reny io raha ny tena madio mangarahara mihitsy dia manahirana mbola mahazo ny tena atao hoe teny malagasy manarakaraka zany ty fotoana ty fa tena tsy vitako le manazava anazy satria ohatra zao no miteny hoe lasa manova toe-tsaina maro na endriky ny Facebook izay iainana tena marina ane zany fa anko nefa ny ahitana ny hoe faraisan'ny olona rehetra mifampinana mikasika ny zava-misy miatra amin'ny fiainan'olombelona dia misy lafiratsy sy misy lafitsara ny daholo zany zavatra rehetrarehetra io ka tokony hoe izay maso mihitsy mijerena aloha mba tsy hoe mandringa indray izy rehefa hoe misaotra ie zay mihitsy ka mbola manahirana be ho aly izy amin'ny lafiny anankiray loha fa tsy hoe manahirana be moa zany fa mezaka tsika araka nambara hoe dia ahoana ary ny atao dia inona ny lalaka saorina dia inona ny fanampiana dia ahoana ny andrafetana zay satria dia hoe mba hiaina anatina fiarahamonina vaovao ahoana moa zany hoe mamilamina mba isin'le ataontsika hoe le identité malagasy le hoe tena mba mahizy azy ny malagasy ny nahafantarana azy mba tsy hitovizany na hoe mba mampiavaka azy amin'izao tontolo zao dia malaza izy amin'le hoe faiza mandray vahiny le hospitalité zany dia eo amin'ilay le fihavanana sao dia manana valeur izy zany dia misy le fihavanana fifanampiana dia be dia be le hoateny soabolana mifandraiky amin'le izy dia resahana teo moa zany le hoe teny reny io dia rehefa tena mandinika dia mamakafaka dia manampahaizana moa zany tena makatoerana amin'izany mihitsy raha ny tokony ho izy hitondra an'le izy satria hoe hatranony malagasy hoe inona ny tena origine ny andohany le hoe tena peuplement zany hoe tena avaiza fa tena ny fikarohana zany lalina dia maneho fa manana fiaviana telo ny malagasy dia avany amin'ny faritry Bornéo any zany dia misy ny avaty amin'ny faritry Afrika tia dia misy ny avy any amin'ny somary Asia ihany zany raha ohatra jerena amin'ny ankapobeny arabo moa zany marimarina kokoa dia izay le mahatonga le fifangaroana eto zany dia samy mandeha raha miresaka teny reny mantsy zany dia tena andeha atao hoe areny satria raha avy any avaratra mialatsy miatsinanana andrefa ny avoatany dia tena manan-karena fa tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fananana teny tokana zay lazaina fa teny ofisialy zay fandraisana teny pirenena moa zany teny pirenena langue nationale teny malagasy miaraba tompoko miarabantsika tompoko manahoana ianao moa nanontany teo hoe ino vahaolana ny ilaina raha misy te handray mamy vahaolana raha ny tsy mandray andray sy mandraky araka nefa misy fotoana moa ny anazavaika an'io misy zavatra tsy ohatra zao mba mifangalala sy ny tariny mbola hoe makanisa makary lany fotoana le olona tsy hivezivezy zay no tiatatsahty ambanivohatra faharoa manaraka an'izany dia izao miteny teo eo le momba ny hoe teny malagasy tokony didim-pitsarana marina mihitsy zany satria zay miaran'izany zavatra zay zany mba fa antitra ihany mba mahay teny frantsay tsy atao hoe mahay tanteraka fa mba mahay midika an'le teny frantsay fa miaran'izany zay hoe azoko ninanay ray aman-dreninay nambola nefa lazain'le olona fa ray aman-dreny teny saziny zahay tena mba hafahafa le petraky le rehefa mivoaka ny didim-pitsarana
lasa izy reny tompon'le hazo le tany sy le hazo ohatra zany mandray fepetra ny olona tsy hita hoe inona zany fa tele kolokolo moa zany eo araka le iainan'le olona foana ka le fandraisana ndraikitra eo zao le mametraka hoe amin'ny 14 septambra midina vokotany amin'ny fotoanadon'ny araka le tenareo teo hoe le miandraikitra be hoe tokony atao teny malagasy ovaina menalaana atao teny malagasy vela izy zany zeo aisany teneny ahafahan'ny olona mivory ny fandraisana andraikitra hoe reo tompona andraikitra isasovazy gendarme ny ara sy ny ala sy ny rehetrarehetra ve ahoana azo azavainao anatin'ny fokotany daholo ve zay aloha tompo fa lany le fotoana fa raha tafiditra dia miditra indray fa dia maherizy ie satria hevitra moa no hivoaka eny mety hoe misy fokotany mifanakaikaiky mety hitovitovy ny zavatra iainany misy any fokotany eny zao ny zavatra hitranga sery nofo sy riantsa mety hoe resaka fandripalemana ny amin'ny resaka fizakana ny tany zany resaka hazo zany ny arenao ambanin'ny tany zay eo amboniny eo izy misy tanàna ahoana ny mikasana zany tompony izy ny eo ambany eo sa tsy tompony miaraba tompoko salama allo eny ary salama miaraba tompoko miarabanao eny ary zavatra tsotra ihany le momba ny resaka hoe teny malagasy raha ohatra ka te hiala amin'ny frantsay tsika te hialana tena fahaleovan-tena tsika dia langue fitenenana io ny zavatra tena hovaina voalohany indrindra zay ny lakle allo eny tompoko zay ny lakle ilana amin'ny fanjanahana io ka na iza ny teny hoe tsy mety zany zavatra zany sy hoe manahirana de sahirana ianao dia azony frantsay antoka mbola homanipulena daholo reo rehetrarehetra ao amin'ny fitondrana zay tonga eo rehetrarehetra zany dia mbola mazava loatra fa tena mbola malalaka ny lalana fa io aloha na inona atao dia azo atao tsara manova amin'io zato izy ny zato teny malagasy fa zay mila anazy amin'ny teny frantsay dia mampiasa anazy amin'izay amin'izay ilarina azy ohatra ny administration zany tokony atao tena lalam-panorenana mihitsy ny desako eto lalam-panorenana tokony atao tena te higasy mihitsy io dia azony olona rehetrarehetra zao tsika anao an'io fianam-pirenena io mega ty amin'ny fokotany io zavatra io mega ty amin'ny fokotany dia ataona teny frantsay ve izy aminao maizay teny frantsay anao any zay izy ka io lala tokony tsy asina resaka mihitsy zany ao amin'io resaka fianam-pirenena io ao sisa ny lakle farany tonga dia hovaina amin'ny teny malagasy ny zavatra rehetrarehetra rehefa avy eo zay mila anazy manao anazy amin'ny teny frantsay sotanao ye ny hevitra terabary akasitrahana anao mifanehoan-kevitra zava-dehibe zany zay koa le itsika moa sanan'le hoe le ho an'ntionjapedy hoe sahia miteny dia mila maneho ny hevitra tsika fotoana zany mihitsy zao ary fanararolo dia aoka tsy andalo fotsiny ty fotoana mba hahafahana hoe mitondra hevitra hiverina fa hanatsara zany ahatsara ny fifampitondrantsika eto amin'ity firenena ity zany tena malagasy moa zao le resahany eo ndalo raisinanao zavatra matsikaiky tonga izy riantsa anatin'ny fiona reny eny ary Pareluna Andreata, Senano, okay, mahafinaritra zavatra hita aloha zany dia miasa mahafinaritra mampiasa amin'ny zany miaro tombontsoany eto an-tanàna zay ny amizy azy amin'ny ankapobeny tena amin'nopatra mampiasa amin'ny io zany iaro tombontsoany eto an-tanàna fa za Burkina Faso zany tena mampirina zava-misy any aminy tonga dia na io Scienza Franza io zany azony roa ny vola vaky mondial sereny tonga dia nipeheny tamin'ny volany azony tao amin'ny tanàna dia ohatra zany hoe misy le roa zany tonga dia ny teny frantsay ihany sasasasa tany amin'ny taloha fa tonga dia